aloka ny serana tantara no soratany Andrew Olive. Efa mba nanao any se izay rehetra? Efa tena tsara mihitsy aho zao serinjaka. Kosa Misaotra indrindra tamin'ny fikarakarany. Tsy maro tokoa ny namana toa ny se a. Ny akabeazany mantsy angery se dia manary amin'ny andro sarotra. Fa ise kosa dia tena nanampy ahy mihitsy. Izany mampisakay zary se. Izay ny tena hisaorako ny se ange. Mahafinaritra rehefa salamy se. Fa hono mbola tsy azoko ange hatramin'izao na tonga niloza nanjoany se iny. Lalana mahitsy sy malalaka be iny nefa dia any ambody hazo se ny fatratra. Ay tokoa moa tsy mbola niresahako tamin'ny se. Zaho efa salama tsara se ka raha manam-potoana se dia ho tatahiko amin'ny se izay ny tranga rehetra. Efa natokako hamangina se mihitsy ange ny androandroany. Ay kosa tsara izany. Afaka miresaka tsara izany tsika amin'ny rahalahy. Fangady tena misy tantara lava be koa ary tia lozana anjoany sy ity. Tena tantara lava tokoa Zany ve? Sady tiako zaraina amin'ny se mihitsy fa se mantsy mba namako azoko izarana ny tsy ambarateloko rehetra. Eny ariko. Ary noko fa tsy tsaratsara serinjaka. Tao mahaliana izany reseka. Efa azon'si zao ny fahalinako ka tantarao ary fa miaino Zao ary asa raha tsaroany se fa ambita hiraka ny nanorahana tany Tomasina. Tadidiko tsara ka. Niaraka mivory anapaka izay andeha ange tsika tamin'iny. Ka izay indrindra. Efa saika andeha taksi brosiany tamin'iny fa tapa-kevitra tamin'ny ora farany hitondran'ny fiarako. Amin'izay mba afaka miala voly kely na miataka ny tanan-dehibe rehefa ora tsy fiasana. Marina ny aserisetra. Ararotina mihitsy ny fotoana fa efa azaka dava foana koa ty iainana isan'andro ka izay izany navoan'ny seko. Tsy nanam-potoana nijerena an'izay tsy nety tamin'ny fiara noho ny akamehana. Raha izay ve ny nahavoary se dia ho tantara lava fa se dia kory ny zaka. Maharety se fa mbola ho lava ho an'ny tantara. Ka toy izo ariko. Eny. Nirimorimo ny fiarako se nanaraka ny fiolakolaky ny lalana Metsinanana iny. Vetivety foana dia nilozako Antananarivo. Ny fanevikevo ny hafanana tompany rivotra mahamay ny ala na ravinala mifangaro amin'ny akondro sy ny volontsangana manembotra ny sisin-dalana nafinaritra raha teo. Ny trano falafa mitsitokotoko etsy seroa reny dia ampy nahafantarako fa niditra ny faritanin'ny Tomasina. Ohatritra. Fa mamaky boky ve asa miaino ny semy tantara? Eno io afy se tiako. Fa nanomboko viana koa ary se ny be aingam-panahy ohatr'izany. Mihezo tsara raha ny aina izay ny ainako se dia tsy nanontany an'izany akory. Fa dia inona loatra ny ainany se tany? Efa nilaza tamin'ny se ange mba hanapaharetany. Ka toy izo ary fa tena lihinatra fatratra tokoa. Ary aza dia tapahany se afa dia zao mahavariana ry se ny mandinika ny fiovaovan'ny natiora manaraka ny alavira tany. Mahafinaritra izay rehetra tazan'ny maso. Tao zaridaina ny angaliana fatratra. Mitory fahatoniana lalina sy hatsarana tapotrohatra ka lasa ho azy ny saina hidera lepahary tsy manam-paharoa. Sady any mahasamba ny seny nandeha rery tamin'iny lalana iny ka zary nisy dikany tamin'ny se avokoa izay rehetra nijereny masony se. Lasa poeta tsy fita ny se marina. Mampime an'ny se zany. Nefa dia lazaiko an'ny se fa mahasambatra kay ny mahay miresaka amin'ireny zavaboary reny ry njaka. Fa dia inona loatra koa ary ny nanjoan'ny se tany ry setra. Tena niova mihitsy ange se zany. Raha ny lohan'ny se mivoatona dia angamba ny everiko fa lasa tala kely se ty. Nanjo aho ry njaka. Nahita sambarana mbola tsy fantatry ny fisiko ohatr'izay aho. Tsy azoko. Taloha se dia nisorisory ny ati-tsaina ny tandra vadik'oditra tamin'ny fiainako
Saingy tamin'iny andro iny dia taony zara fitiavana tamiko avokoa ny zavaboary rehetra ka afapo tamin'ny fitiavana naboraky ny natiora tamiko ary njaka. Fitiavana mitsabo andratrako rehetra zany, fitiavana madio tsy misy tambiny, tsy mifony tetika. Tsapako fa sambatra satria niaina tao anaty paradisa tsy misy fitaka. To aiko isy anarana manokana ty zavaboary nanome fahafahampoan'ny sety setraka. Aza maika se fa vao manomboka angeny tantara e. Se efa reraka miaino sady. Mbola tsy tsaroko nahaliana ton'ny androany miaino ny setra amin'izay nahalalako an'izay setraka. Se ty komba be vazivazy. Marina. Ka enoy ary fa mbola vao manomboka angeny tantara e. Ary aza maika lalany farany aloha. Nefa alohan'ny hanoizany seny tantara dia tiako mba ho valiany se aloha ty fanontaniako ty e. Miaino ny se ary ahy. Zao ary. Inona moa ny antony ilazany se fa tandra vadik'olitra amin'iseny sorisoro sy adi-tsaina. Hatramin'izay dia olona sambatra sy milamina anie ny fahalalako an'ise. Ay ve, amaly an'se tokoa fa enoy tsara. Fantatra se tsara angamba ny fianakaviako ny raibeko dia isan'ireo mpitolona mahery fo tamin'ny androny ary maty martyra mihitsy aza. Napita fanilo tamin'ny raiko izy ary dia dada ny modely taratra isan'andro tamin'ny finiavany anandratra ny fireneny. Toe-tsaina namola vola azy zany ka tsy nahagaga raha ny rehetra tao anatiko ny fitiava-tanindrazana ary njaka. Dia izay zany ny antony nidirany se tao amin'io atoko politika misy antsika io. Izay indrindra. Ataoko ahoana moa ny anao be marenina eo anatrehan'ny fahorian'ny mpiray tanindrazana amiko e. Io ny sehatra ninoko fa fahako manampy ny malagasy namako dia nidirako. Nirehatra tokoa mantsy ry se ny filazana eo atoko politika io fa hiado an'ny vahoaka madinika sy ny tombontsoany no antony hijoroany a. Dia resy lahatra ka niditra ho isam-pikambana. Ka fa haiko sahadiny toy ihany. Satria isan'ny diso fanantenana toa kosa e. Indraindra ny fahantrana, atsikafona ny fahalemena, azona mandeha misain'ireo madinika maro anisa. Izany mihitsy ry se tia. Mba hanjonona ny safidiny io. Tanjona nefa dia fitediavam-bola sy voninahitra fotsiny ihany. Takatry le izy. Anka tsy mamenatra azy ireo mihitsy ny mamadika palitao rehefa izay no azahoany tombontsoa. Ary rehefa azon'izay ilainy dia tsy tsarony akory ilay vahoaka madinika nataony tohatra fiakarana teo. Mpanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao fotsiny. Izany mihitsy ry njaka. Azony se tsara le izy. Fa iny nisy fitiava-tanindrazana marina fa ankehitriny ny teny hoe tanindrazana dia voafaritra ho izasy ny vady aman-janako ihany e. Dia izay zany miteraka sorisoro sy adi-tsaina ho an'se isan'androko. Izany indrindra e. Za izay mahatsiaro vonga-pasika ray monja eo anatrehan'izy rehetra. Toy ny olona manonofy atoandro ny fiheverany ary njaka. Za le tia ny tanindrazako amin'ny fitiavana madio, le te hanongo-paka ny fahantrana, le te hanandratra miasy ny fireneko efa miosina amin'ny tany. Saingy mahatsiaro tsy ampiery a. Soa dia mise ny fisiko e. Tsy adiniko ka. Mimbikevitra amin'ise ary vonina noho ny ady miaraka amin'isika. Misaotra ry sery njaka. Fa hono a? Lasa lavitra anke izany resantsika izany. Aleo se averina amin'ilay diany setany Tomasina fa liana ange ahy. Se liana. Fa za kory se faly amin'ny tantara. Eny ary. Vao niainga teto Antananarivo ary njaka dia efa nikasa hijanona ny sakafo tao an-tsampanana. Saingy niova hevitra tampoka. Dia nitoizako ihany ny diako satria tsy tiako tapaka ilay nofinofim-pahasambarako. Mbola te hianoko atao ah. Midika ve zany fa tena zavaboary tokoa ny zavaboary?
Manakatra lavitra loatra se. Tsy nilaza fanoharana tamin'izay mihitsy aho. Izay izany ilay resaka setery am-boalohany hoe mahasambatra amin'ny mahay miresaka amin'ny zavaboary. Azo ny se tsara ilay izy. Toy izo ary fa miaino an'sery aho. Ary aza tapatapahany dia voatafavoaka ny tanàna kely foana nefa ny fiara korse dia indro tovovavy iray nanakana. Zay ary. Aza tapahana ho aho. Tsy fantatro marina izay tao an-tsaiko fa avy hatrany dia najanoko ny fiara. Nivoaiko ny varavarana dia niditra tsy tampisaalasalana koa izy. Naka toerana teo ankavanako. Ny fampijery fotsiny izay dia samy nitsika. Tsy nisy teny, tsy nisy fanontaniana koa e. Hafahafa se izany e. Hafahafa hoany. Hitako. Nahoana mandray olona tsy fantatra. Sady amin'izay indray tsy manontany akory. Azoko an-tsaina fa tovavy tsara tarety nanakana an'se ty matoa roboka avy hatrany nandray azy e. Tsara tarety koa izy Ranjaka. Nangala-pijery azy matetika ange aho. Mazava ho azy. Ka ny fanena indraindray masonay. Tazako ny endriny kanto ravahany volony oloholo naparitaka ny rivotra. Tsinjoko ny amevany tsiky ny mivantambantana aingon'ny fandaingana roa milentika eo amin'ny takolany. Izy tokoa angambany ilay eva fahiny tao edena Ranjaka. Zany. Fony tsy mbola voafetaka ny menarana. Natao ameny banga tamin'iny paradisako iny satria tsy tsara raha irery ny lehilahy. Tena feno nofinofo izany tantaran'se izany. Saingy nofo tena ny ainako a. Nofo nahitako asambarana ka satroko itohan'ny nofo foana. Dia tsy niresaka mihitsy izany nareo? Niresaka ihany ka. Izy ny namaky ny fahanginana voalohany. Renao fa izany betsika ny fahanginana atopany ao am-potsika izany. Dia ilay mozika kanto tonga lavatra indrindra mameno am-potsika. Tsapanao ve fa mamakivaky tontolo tapitrohatry ny hatsarany sika e? Iaina. Angahola fantatrao a? Miala tsiny anao fa tontolo samy hafa mihitsy ka misy atsika. Nefa dia niveriko tsy tampiambambana fa samy tombol'ilay tontolo rehefa namperany sika matoa nandray ady tampisalasalana. Tsy azo reotsika moana mifampizara atsika. Ny fotsika ny fandray tafa-tsy amin'ny teny dia tovomaika ny sainako fa mifampiako ny fanahintsika. Kanjo ay ve olona fantatrao ay? Iaina. Tsy nahafantatra anao alohan'ny androany. Fa nahaizanao namaky ny resaka ny foko ny nahazendana. Ka nanomezako anarana anao hoe Aina. Aina satria misy aina azoko ivelomana ny teninao. Misarika ny foko ahita fahasambarana ny tsikinao. Ahitako tontolo hafa ny eo anilanao. Aina mamelona ny nofinofo koa tena izy. Aina. Aza nitomany fa tsy tisy fanantenana akory ianao. Ary ndeha noho ny nofinofitsika. Lalina izany tantaran'se izany ka. Raha tsy sakaizako se dia niverika fa mamorona tantara. Tsy mpanoratra na poety akory reseka hoe ay amorona izany rehetra izany a. Marina moa. Fa ny ainako dia nizaraiko amin'izay. Fa ny mahagaga dia hoe ahoana? Dia hoe namorona anarany antsoina azy se kanjo. Tena anarany tokoa. Arak'izay tsara ny tantara. Izay mihitsy riseny mahafan'ilay tontolonay a. Vao nanonona ny anarany a dia taitra tampoka izy. Endratra izy nandinika. Avy eo vao niondroka toy ny olon-dresy.
hitako teny amin'ny endriny fa nisy alahelo tsy roa aman-tany namen'ny fony, saingy tsy nanan-kery an-tany azy akory izy ihany na teny talohany se dia inona indray no tranga rehefa nazavy ny fifantosoana kely iny? ny tsika izy ry ny fahafany ny ranomasony toy izy hoe fatratra loatra ny tsikiny iny toy ny fivelatra ny masoandro vao miposaka avy eny antsinanana ka mandresy ny voaly maintin'ny ny alina. Nandresy ilay aloka saika hibahana teo anelanelanareo tokoa azo ny se tsara dia inona ny toyany? zao sea ny fampibanjana toy ny famatotra tsy ahisaraka tsony ny masonay. Atao tsy ny ilaina akory ny teny dia tsy ny ilaina ny feo fa masonay ny fampibanjana dia afaka ny famboraka zavatra petsaka. Ny raisiko ny tanany dia ny fihiniko mafy. Efa nanomboka nikasika azy izany se? Eny, satria efa rava ny efitra nampisaraka ny fonay ry nzaka, dia ilay fonay tao efa voahomana iray safidy, iray lalana, iray tanjony iaina. Aterinao amin'ny Tomasina ve a? Eny ateriko ianao. Ndao ianao atsoko hoe hianatra Hianatra hoe? Hianatra? Nahoana no anatra? hianatra satria tiako hantra merivery eo amin'ny fiainako ianao. Tiako hanomboly ny anatra amin'ny fisiko re, satria koa ny fiainana tsy misy antra anie dia toy ny voninkazo taratasy ka mety handisy fanantenana Zany mety ho kanto fa tsy misy anitra re. angamba Izao mihitsy koa. fa ny anitra dia mety atsofin'ny rivotra ka indao ny any tsy hisy tavela. Ny anitra ihany koa ry aina dia mety hanentina ny fanambolon'izay rehetra mandalo ka be mpitsiriritra. Tsy aleonao miantso hoe fetra. Fetra? Amin'izay ianao tsy ho disy fanampianana rehefa ny mahalala fa mandra-pahafato no misy eto fa tsy ny mandrakizay. Tsy ry anitra, masika loatra izany teninao izany. Fa nahoana ka? Mbola eo ampokohana ny tsirom-pahasambarana ve za dia terenao isaina mifaika ny sahady tsy ilaiko alefa lavitra ry ny saiko hoe faneriko androany dia inona? dia ho antra merivery ny fiainako ianao, afeno ny fahasambarantsika androany ampiasa aina. Ndray hevitra norona tontolo hafa mihitsy izany nareoko. Tsy ndray hevitra kosa izay fa ny fanotsy fotsiny ihany tao amin'ny tontolonay. Hainay ny ara-tsambatra tao anaty fahatonian'ny natiora, hainay ny tafa tao anaty fahanginana, ny ekenay ny ara-itetin'ny abaky ny nofo dia ny ray safidy izay anadiny izao tontolo izao sy ny oroorony. Ny an'ny ekenay izao tontolo izao ry nzaka dia zasy izy ary ireo voary nanotrona anay. Fa vao mifampikasoka ny taninareo dia efa fantatro fa efa mandindona anareo ny fiverenana amin'ilay tontolo nininareo no adinoana. Tsy nilaina akory ny ahafantatra ny ampitso ry nzaka, nefa toa misy marina ihany aloha ny teniny se. Fa ahoana ke? Satria nisy avondrehitra tao am-ponay fa tsy navelanay nandoro izany. Nofihinay ny firehetry ny nofo raha nisy masona narangarana amin'ny masonay fampibanjana dia nanantena hita olon-droa ifampiatoraka, ifamihana, ifanoroka mihitsy aza, saingy tsy izany no nitranga. Fa inona no nitranga? Ny fandinika tao olona vao nifankalala fotsiny izay toy ny olona roa taitra tampoka tao anaty nofo lalina. Fanontaniana sesehena no hita teny amin'ny masonay. Ny valiny. Inona ny valiny ry setra? Mifankaty sahady izay. Satria nahoana nefa?
moa ilaina fantarina ve ny antom-pahaterahan'ny fitiavany. Asa re atao tsy nanam-potoana andinihana n'izany koa, nefa fantatro ihany fa lalamalama ny diavinay. Tsy fantatra izay miandry anay ao aloha ao. Hifanena amin'ilay fahasambarana efa nofisinay sahady ve sa hidona amin'ilay aram-bato anoritoro anay tsy hisy hatarangana. Nefa nahoana ny niara-tsambatra izay? Nahoana ny nay niara-ny tety ilay tontolo fanamperana? Nahoana ny nay niara-ny tafa ny fanahanay ka ny famaly fity tamin'ny bitsika moana? Nahoana ny sambatra teo anilany ary sambatra izy teo anilako? Nahoana e? Satria niara-tsambatra tao anaty ora vitsy tokoa nareo. Fa vao nipetraka amin'ny fanontaniana dia efa pirofo sahady izany fa atomotra sery setra ny ora ifoazana ka tsy maintsy hipanjina amin'ny fiainana amin'ny endriny tena izy. Angamba tokoa ny zaka, saingy ny fantatro aloha hatreto dia sambatra izay. Nisy afondrehitra tsy haiko ny tonena tao anatiko ka tapa-kevitra ilazana amin'ny aina e. Iaina, ahoana rafako? Misy tiako lazaina anao nefa ahoana? Manambady ary iaina ry rainy zanako. Ve mba azonao tantaraina amiko ve ny tantaranareo? Ie, tsy manana antony hanafenana izany aminao aka. Nefa kosa toa sadaikatra ihany anatsikafona ny fahalemeko eto anatrehanao. Eno ary fa izany tantaran'ny fiainako aminao e. Tiako fantatra ho avokoa mantsy momba rehetra hatramin'ny fahazazako mihitsy. Hatramin'ny fahazazanao e? Inona no antony? Satria tsy tiako izy ho takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho amintsika ary tiako atoky ahy ianao toy ny atokisako anao ihany koa. Raha izany dia matoky fa atoky anao koa. Misaotra. Eny ary miaino ny aina ary ahy. Ny fahazazako aloha ry anitra dia toy ny fahazazan'ny olona rehetra ihany angamba, satria mbola teo dada sy neny. Sambatra kosa aloha satria sady malala ny dada ny tsy fony neny, saingy tsy nisy zava-dehibe tsaroko. Ny tadidiko dia toana vitsy monja ihany no nanekeko zaza dia efa nahatsapa fa tanora zazavavy. Vao 12 taona monja dia efa niova ho tovovavy mahavabatana, sakaizan'ny fitaratra sy ny fihogo ary ny lokomena. Jejokely izany ry. 24 taona zao. Manambady ary mananjanaka roa. Eny, manambady toanao koa ny Zany? Nihevitra fa ahita ny endrika ho diso fanampianana raha nitsotra taminao fa manambady. Gaga nefa fa nahitanao tsy taitra. Mazava amiko ny antony izao ka, satria manambady toa koa ianao. Tsy fantatra, nefa efa fantatra ihany fa tsy misy toerana ho an'ny lainga sy ny fitaka ilay tontolo fanamperana nonenantsika. Ka toy izao ary ny tantaranao ry ana? Taloha nanambadiako dia nanana ny tantarako toy ny olona rehetra ihany ny fankatia tamina tovolahy izay aho. Ankizy niara-tezenatra ny fony kely izay nanomboka tamin'ny fitiavana ankizy izany dia fatateoriana dia nifamarotra tamin'ny fitiavana marina. Tena mifankatia izay ry anitra. Fifanajana sy fifandeferana ny fifinanodidina ny voatry ny fitiavanay ka nampisandratra azy ho tapitrohatra teo anatrehanay. Izany sambatra anao ry aina ny aina fitiavana lehibe toy izany? Eny, sambatra tokoa aloha izay.
saingindrisa nefa fa fananiny tsy navela aritra ny fahasambarana izany. fa inona no tranga hatramin'izao dia fanontaniana sarim-paliana amin'ny savotovoto ao andohako ka tsy ahitako fiadanany. fa nisy inona ry aina iza nanorona ny lalana tsy maintsy lalovana eto ambany masoandro ka mandidy fa raha misotro ny mamy ahny io dia tsy maintsy mitelona mangidy rapitso. avelitsika fa hosetraina ranomaso izany. eny avela ifaliako ny lanitra manga nefa aorian'izany dia avela ivatravatra ny ranomoram-baratra diso ny fanantenako. avela hitraka maray nefa hosoloana alina mahasiravina izany avy eo. mampivarahontsana loatra izany fanontanianao izany ry aina. taratro sahady ny safotondrivotra nitondra ny hasambarana asa lafa tao tsy navela iainany tena fahasambarana tokoa ny olombelona. azo ekena ve fa mpandahatra eny izay nanorona izany fandaharana izany? tsy fantatro fa hatramin'izao dia korotana saiko e. iaina tianao ve ny amaleko izany fanontaniana izany? fa tena ilaiko ve nefa mivalina izany? angamba eny satria mila mino an'Andriamanitra ianao. fa mba azonao an-tsaina ve nefa mitoy an'izany tantarako izany rehetra? toy izo ary raha mbola tao anatin'ny fararampitiavana indrindra izay dia takorana terisitra ny masoandroko. fa raha manao ny anjaran'ny fahasambarako fantatrao ve izay nitranga e? tsy fantatro ka. maty le malalako zanitra. fa naninona maty izy rianitra. ny fanantenako ny soloana famoizam-po, ny tsikoko ny soloana ranomaso. le vatana naharendrinka ny vo vatana mangatsiaka tsy manana maso ijery atso, tsy manana tanana anafosafo atso, tsy manana vavitory fitiavana ko mandrakizay satria maty fantatrao ve natao hoe fahafatesana e? iaina oko izay moa e. raha maherisetra aminao loatra ny fahatsiarovana dia mingavy ianao aza toizana tsony. tsy riantra oka marina raha ho nasendrana andaly any mingavy lao hitobaka re mafy loatra mikapoko ny fahatsiarovana ka ilatsio tatoko e. nefa sao tsy manana afa-tsy ny anio iresahana aminao tsony aho ka leo toizako ihany ka. ianao ihany angeny nampianatra tsy banjina afa-tsy ny anio e. anio aloha mbola eto ary mbola io ianao ka aza rehefa lavitra ny saina fa ataovy ampy re zay eny ary ekeko ny tenao sady efa teniko rahatiko nisy zany mihitsy tiako ireny mahitanao ame izany dia aza tomantsony a eny ndre tsy tatiko no mijery ny ranomasonao. eno ma fa tena mafy tamiko aloha nandozany ary anitra. azoko tsara fa tsy maintsy ny ekeko anefa izany satria tsy manan-kerediana amin'izay voalahatra. ny azoko atao dia mamoy isoroka sy anadiny lasa re raha toka vitako e. tsy voatery anadino azy ianao rena. azona tehirizina tony zava-tsara didy rehetra nisy ny teo amin'ny fiainanao dia izay. fa tena nandratra ny fokony nahita ny aina feno ranomaso rynjaka. azoko atsaina. nefa tsapako fa ilainy namoaka ny alahelo mba namaivana azy ka dia navelako nanohy ihany izy e. fa tsy nahatsapa ve sy eritrehitra hoe tafavoaka tapoka tao amin'ilay tontolo nofinofy nisy ianareo? tsia
diso e satria ny fifampitokisana nisy teo aminay dia mbola tontolo feno fahazavana ihany. Marina fa niarany tomany izay nefa izany dia milaza ny fiombonam-po teo aminay ka. Raha tohizako ange ny tantara dia nanambady ihany izany ena taty aoriana dia teo aza ny rahatraponanjo azy noho ny fahafatesan'ilay olon-tinika. Nandratra ny foko roseny toy ny tantarany fa ahoana rose? Ianao tsara fa indrindra nge izy ny resaka tamiko e. Nanomboka teo dia tsy nisy antony tampoka soa ny fiainana. Ny balika ihany no masoandro fa tsy nanazava ny foko. Nitondra fanantenana vaovao ny maraina fa tsy haiko ny raisiny. Satroko foana ho alina foana lafina ny fahoriako tao anaty aizina dia tsy ho akoran'izao tontolo izao e. Inao koreana fa nandalo fotsiny ihany izany fihetseham-po rehetra izany satria nanambady ihany ianao taty aoriana. Heverinao ve fa ny fanambadiana ny faratampony ny fahasambarana? Tsy niteny an'izany kosa ka. Rehefa za satria natopatopanonjy ampiainana teny aho dia ansaramotra tamin'izay sendra ny tanako e. Nitady tanana mikirana mba ho andro sy hoeriko. Dia nanambady ary antra. Nanambady olona tsy tiako akory fa nanambady hery sy tanjaka hiadiana ny fantrana. Roa zanaka isange tsy naintsika tao atokantranonay ireny mahazoany mpitiavany. Tsy nainy koa raha natao ny volam-peny manana dia gaga manontany tena. Nahoana reny dia tsy haiko nytohizana tamin'ilay nekeko vaty ilay fahasambarany fahiniko e. Fa nahoana no teny aminao nahitako ilay endriky ny fahiny, ilay tsiky ny omaly. Iantra tsy hitako intsony izay lazainy. Ny fahamarinana farany dia izao: ny fisianao teo anilako dia nampitapopody ny lasako toy ny ainako indray ka sambatra. Nangina tsy niteny tsony izy. Ny ranomasiny no nipatrapatraka namonto ny endriny. Te hampionina azy ihany aho saingy tsy hitako izay teny ho lazaina tonona ny fahoriany. Te hamihana azy mafy koa aza fa te hanafisafy ny endriny voton-dranony loatra fa natahotrako. Inona no tena natahorany sery sitra? Tsy fantatro ron-jaka. Tao toerana ngeza dia ngeza sahady teny meny haka sa daikatra. Angamba natahotra ny andiso fanantenana azy na natahotra ilay idealy mpitiavana tarafiny teny amin'se? Tsy fantatro e. Tsaroko fotsiny fa namirifiry tena mirifiry ny alina iny. Saingy tsy renay akory izany. Tsy nanan-kery-banjina ny manodidina lahateo ny lohanay samy trovana alahelo. Fa na izy ny tantara na izany hainy dia samy kotsan-dranomaso e. Inona nefa ny tena nampitomany ahy? Alahelo ny fahin'ny aina? Dia ny fahin'ny izay efa nigaza ny fasana ve sa ny fahiniko babangona? Vaga moa se ty mba be ranomaso koa e. Fanga dia veriny sy efa fo vato ny foko e. Teo am-pihainona ny tantarany dia lasa lavitra ny saiko. Atao tsy tsaroako akory aza fa teo anilako hiaina. Dia nahoana loatra riseriseritra? Nitamberina tany amin'ny fahiniko ny fahatsiarovako ron-jaka. Inona marina moa no mba azoko lazaina? Taiza ho aiza tao am-poko ny nandalovan'ny fitiavana amin'ny redareda toy ny an'ny aina. Oviana teo amin'ny tantarako no nandrenesako fihetseham-po teraky ny safidiko.
Ianitra ianitra ho ah diso fanantenana ianao ry aina raha manantena an'ire tantara-pitiavana mampientanentana sy miretareta tony ianao a. Babangona tsy misy ninina ny tantarako. Zany ve? Ny tsaroko nanamarika ny fahazazako dia nisangy mahery fanaonay ankizy mpiara-milalao izay ny afara tamin'ny fahareseko hatrany. Ny fahatany rako indray dia laniko tamin'ny fanovozam-pahalalana ny katsahako diplôma. Tsy mba anisan'ny tovolahy jejo aho na ny olom-piremy voninkazo fa feno fahantsorana ny fiainana. Ka taiza ho aiza izany no nanomboanao ity? Fitiavana? Tsy namakafaka lalina izay atao hoe fitiavana akory no saiko tamin'izany na dia efa lehibe ihany aza ny taonako. Fa ahoana? Ka ny marina dia tsy ndraika tamin'izany mihitsy ahy. Nefa na inona hevitsaina nitondrako ny tenako dia tsy nahasakana ny nofinofin-jazavavy tsy ho teraka tany ambony tany izany. Inona no dikan'izany? Ny tovovavy indray ireny nanatona ahy. Izany? Ny fihetsika vata-bantana feno fahasahinana sehony dia nanosika anaiky ny aitraitram-po no revi-pitiavana tamiko. Dia ny tsy azoko ianao? Niaraka tokoa izay. Nanaiky niara mamakivaky ny ho avy ary vetivety foana dia nampiorony izany tamin'ny mpanambadiana. Ray izao ny zanakay. Saingy misalasala ry aina. Fa ahoana? Tsy fantatro hoe eny fitiavana toy inona no nitiavako sy mbola hitiavako ny vadiko. Iantra? Endry fitiavana toy inona no nitiavanao sy hitiavanao azy? Tsy fantatro ry aina. Fa ny azoko antoka ankehitriny dia tsy mbola nandalo tao am-poko ny fitiavana miredareda. Tsy mbola fantatro ny lanjan'ny tena fitiavana teraka ny safidin'ny fo. Tsy fantatra hatro amin'ny fotoana mbola tsy nahitako anao. Satria nanomboka androany dia sady ny ainako izany ny fantatro. Nangina tampoka ary se toy ny olona tsy nahita ho lazaina intsony. Netiko nakasisy ny fiarako tena janoko. Tena marina ve fa tsy nahita ho lazaina sisa dia hanafina ny fiainany sy tamin'ny aina. Tsy tao am-poko velively ny hanafin-javatra tamin'ny aina. Saingy ny aohatra noho ny tantarako satria tsy dia aneo alemena teo anatrehany. Fahalemena? Fahalemena toy inona tokoa aloha ty resansy ity satria tsaroko tsara fa izay ihany ny teny nambarany se tamin'ny voalohany. Raha nangataka ny se tantara ny fiainany se tamin'ny aina. Raha ny tena marina dia tsy mbo tany sain'ny vavako ny tamberi-pahatsiarovana ny mpisesika tao an-dohako ry nzaka. Nanjary navesatra tamiko ireo fahatiantoka maro nekeko ho tombony. Eny zavatra maro no nekeko sy mbola ekeko. Zavatra maro no nieretako sy mbola hiaretako. Zavatra maro no efa nileferako sy mbola hileferako. Setra fa inona marina ny zavatra mitranga ao tokantrano sy ao e? Ilao kenda mihitsy ary se. Tsy fantatro hoe satria nahoana any miaritra n'izany rehetra izany. Satria ve ty? Sa satria ny menaka hitakiana tambiny? Mahavaka koa zato fanontaniana seka. Ny fihevitra ohatran'izay dia manana tokantrano lamina se ty. Nahoana tokoa moa tsy lamina? Kilometatra nalina ny manelanelana anay. Indraindray ny fijereny ivelany dia mahadio hevitra ary nzaka. Satria taraha fotsiny hoe narary mafy aho teo kanefa ahaizy volana vadiko. Mba nikarakara avy e? Mahagaga tokoa.
Ny onona tamin'ny fanontaniana ny fahasalamako ao Tariby fotsiny ihany izy dia izay. Lavitra kosa ankehitriny misy azy any ampitan-dranomasinako. Ekeko fa lavitra e. Fa raha tiany Nijeria dia ananany tsara ny fahafahana nanao an'izany, satria mizaka ny zoam-pirenena frantsay raha teo izy ka tsy manano sarotra ny fidiana aty. Raha ny vola indray dia tsy olana ho azy mihitsy ka. Fa ny tsy azoko ange hoe nahoana tokoa seny tsy nanaraka azy. Tsy nanaraka azy ireo eto an-tanin-drazako ary se mbola misy adidy maro mila efaiko eto. Tsy mitovy tanjony izay ka, tsy mitovy jery ka tsy afaka hanery azy anaraka ny hevitro a. Sady abaribariko amin'ny se fa io fipetrahana ny velana io ihany ny tsy mba nandeferako tamin'ny volana. Saingy na dia tsy nekeko aza moa izany dia lasa ihany izy. Ve ka nisy an'izany Izany tokoa izany ny zava-marina ry Nzaka. Ankehitriny toa tsy saroko mitambesatra amiko izany rehetra izany. Te hitrotra ny ampim-pondela ato anatiko. Satria dia ny aina se. Tsy maintsy mijanona eto anke isika ry aina. Tena tsy manan-kery anao izana ny lalana intsony. Tsy maninona ka tsy mainka hisaraka aminao Ay, hijanona ato anaty fiara ve tsika sa tsy mangatsika ve aloha ianao Tena mangatsika mihitsy aloha Ahoary aloha esoriko ty akanjo ty anaovanao Dia ianao indray ve no mangatsika? Lava tanana ny lobaka atao anaty akanjoko ato ka. Misaotra ary Eantra? Ahoana reny? Tena mbola mangatsika ihany ka. Izany avy arofiniko eto ianao amin'izay mba mifamindra fananantsika. Izany ve dia ampafany? Ho ary izay? Tena mampafany izany ka? Sa mampatahotra anao ny fianiko? Tsy matahotra anao aka. Ka maninona fotsiny? Sady tsy voatery hijanona ato anaty fiarako ny isika Tsy lavitra eto ange ka misy trano mba mihaza toriny Nahoana raha makantsika? Iaina? Efa voalazako taminao fa tsy matahotra anao satria fantatro fa tsy ary nisy raha tsy mihitsy ianao. Enoko fa mbola tsy tafavoaka ilay tontolo fanamperana monenantsika retsika. Ilay vohitra tsy misy olon-dratsy lavitra ny lainga sy ny fihetsaram-belantsika. Iaina? Tianao tamin'izay fotoana izay indrindra se dia ny fanatona moramora molotray. Izay no oroka voalohany fanaovanay. Oroka feny fifaliana, oroka feny fitiavana. Enoko efa samy niandry ny fotoana iny raha teo nareo roka. Toy ny lakana kely vahompamindra, kanjo tojo lemorona ny tany ihany. Dia niaraka natory tao amin'ilay tranom-bahiny izany nareo? Nangatsika loatra mantsy tao anaty fiara, sady tsy azo antoka raha teo ny fandriam-pahalemana ko. Azoko an-tsaina izay mety mitranga raha olon-droa miaina fitiavana miredareda no tafaraka irery ao anaty efitrano. Diso se. Fa ahoana ry se? Adinony izay sahady ve fa tontolo hafa mihitsy io tontolo ny ainanay io Tena tiako iaina ary tena dia izy. Noho izany dia tsy nisaina ny fandoto mihitsy izay satria samy olona voafatitra ny fanambadiana. Ka nahoana ary nareo no misangy fakam-panahy? Inona ny antony rahanareo tany amin'ny tranom-bahiny? Fa se ve tsy miaino Hoe ahoana Sa efa toton'ny fisainana mibaiko ny ankamaroan'ny olombelona se ka tsy mety mahalala. Efa nitantaraiko tamin'izay fa reraka loatra ka sao mampidi-dozy izany. Nangatsika loatra koa nefa tao anaty fiara raha nijanona tao izay. Te tantara amiko izany se fa tsisy ninona nitranga tao?
eny ry tsisy neninina ny tranga tokoa. Kanefa efa voadinganareo ihany ny fefy satria efa nifanoroko nareo. Oroka ve? Zavatra ivelany ihany izany ry Nzaka. Fa fetombohan'izay efa ho avy rehetra sady efa voaboraka izay tamin'ny mazava tsara ny fitiavana izay. Io fitiavako azy io mihitsy no niaro atsy ho voasariko ny fotoaman-dratsy ka. Niaro any aina tsy homeloka amin'ny tokantranony aho. Tsy efa eloka ve ny fitiavany olona ray ankoatran'izay efa nekena ry a? Eloka ve ny fitiavana madio amin'izay? Sao adino izay ary fa Andriamanitra dia fitiavana. Endrika Andriamanitra ny fitiavana. Ary voajanahary ao anatin'ny olombelona raha teo koa izany. Tsy ninio dia ny aina. Iaina koa tsy nitetiky ny ambabo aho. Fa nandrakotra ho azy ny tontolonay toy ny zavona maraina izany ka nampamolovolo ny fonay. Okatra efa resany se aho. Tsy meloko izay ry se satria nandresy ny ratsy rehetra. Teo amin'ny adiny 4 teo angamba no nijanonanay tao. Laninay tamin'ny resaka nefa ny ankamaroam-potoana. Efa adiva ny maraina vao nisotony torokely ka iaina ny nanaitra. Iantra, maraina ny andro. Miandro ny maraina tsika. Hitondra inona ho antsika nefa izany maraina izany. Ny maraina no ilazako fa tapitra teo ny asambarako teo anilanao. Ampiratra amin'ny masoko izy mba hivoazako ao anatin'ilay ny fitiako. Iaina. Iantra, fantatra vitsy lehilahy manaiky ny iaina ao anaty fity vetsivenso tsy mifahatra amin'ny ara-nofo. Marina aloha izany. Nefa vitanao tsara ilay izy satria fa na tsy misy vatana no tadiavinao amiko. Tsy miverinao lala angamba ry Anitra fa porofo ny fitiavanao ny vatinao izany. Aza laim-panahy ianao ilaza fa tsy fantatrao ny endrim-pitiavana itiavanao ny vatinao hoe fitiavana mandresy ny ratsy rehetra ny itiavanao azy ka sarobidy dia sarobidy izany. Misotranao ary aina nampahiratra ny masoko. Fantatro ihany koa nefa ny manjoanao. Misy banga tsy mety feno ao anatinao satria asandratra ao tafahoatra ny lasa. Iaina. Meteza fotsiny ihany ianao iainana ankehitriny dia ho sapatra. Tehirizy toy ny fahatsiarovana tsara rehetra ny lasa fa aza vela nangatra ao am-ponao. Na zana ianao dia samy mahatsiaro fahampangany. Na izany aza ka. Izany no herina ampifanakaiky antsika fa ankehitriny tonga maraina. Tsy manana anjara anao tsy miahy. Hany mivady aman-janakao ianao ary tsy maintsy afo. Iaina, aza mitomany ho aho. Iantra. Ahoana? Mino ny fiainana any ankoatra ve ianao? Misy ny fiainana any ankoatra ity fiainantsika ity ry aina. Mety mbola hisy anjarako sy ianao fe any ankoatra any? Indraindray dia mitady lalana voahana ny olombelona na dia efa hitany aza fa rindrina tsy azo tokenany eo anoloana. Eny, nefa henoko ve izany? Tsy haiko. Azony natsiny aho fa tiako loatra angenao saingy tsy misy alalana itiavako anao eto amin'ity tany ity. Izay no mahatonga isainany any ankoatra. Andeha ary Anitra. Aza misainany anatitra antsony ianao fa namany efa tonga rehefa eto e. Dia nisaotra indrindra tamin'ny asambarana ny rahantsika nanana. Veloma izany avako izany. Veloma mandrakizay. Nangena ena fotsiny ary Njaka. Niraisiko ny tanany. Ny fampibanjina farany ny masonay. Samy nangano ano. Toa hivaky roa ny foko. Toy ny koro teo anatrehako ny lanitra sy ny tany. Nosy toy ny moramora ny tanany dia lasa izy.
Tena lasa ve izy? Lasa tsy nerika intsony. Za nipitrapitra fotsiny nanara-maso azy. Tena tia ny aina ve se? Eny ry se. Ka naninona no navelany se handeha fotsiny izy ka? Satria izay ny rariny, izay ny marina. Ary inona nidirany lozana anjoany se tamin'izany tantara rehetra izany aloha e? Ay ve, izao ry se. Rehefa lasa iaina dia lasa koa. Namely ahy avokoa na tsy fahampitoromaso na ny alahelo. Any ka tsy nahafeny familiana intsony. Teny ambody azo ny fatratra ny fiarany se? Izay no nitranga. Ny endrikena ny tadidiko farany dia tsy nahatsiaro tena intsony aho raha tsy tonga taty amin'ny hopitaly. Vao nihiratra indray aho dia se no hitako. Diso fanantenana ve se eritreritra? Efa fantatro se fa efa dify le alokanserana. Raha mba fantatro izao tontolo izao mantsy fa nisy fitiavana teraka teto nefa nafoy. Nisy fitiavana nafoy nefa ho velona mandrakizay. Alokanserana. Tantara nosoratany Andrew Olive.